rehetra izay atao anatin'ny efitrano a sady mba handray anjara amin'ny varotra izay atao ato a. Fahitany Ramatoa Minisitra n'izao fietika ataon'ny vehivavy Rema zao. Voalohany aloha dia ataoko hoe afaliana fino sy tanteraka ny anay zany ao Ministera ny Kolotsaina mahita hoe mbola misy fikambanana na politika io na sosialy io na ihany koa ohatran'ilay teo zay nilalovana teo zany zao dia hoe fikambanana ny vehivavy sembana na ihany koa zany avy amin'ny faritra maro samihafa. Ankehitriny zany raha raisina fotsiny amin'ny resaka serasera misy zavatra tiana ho ampita hapaka ao anatin'ny fiarahamonintsika malagasy. Ny voalohany indrindra aloha ny fitaterana ny soatoavintsika malagasy miampita amin'ireo andiany maro samihafa zany ny génération maro samihafa. Zavatra mahafinaritra ankehitriny zany ary raha ohatra ka nasaina tamin'ity hetsika ity zay dia tsy nisalasala mihitsy ny tonga satria ilay fikambanam-banana izay misy isa tokony zany dia tokony heverinay fa ao anatin'izay fandraisana andraikitra zay dia tsy dia mbola ampy loatra ny fahafahana mampiseho azy ireo ary mampivoatra an'izay nefa reny zany no ataoko hoe tranokala lehibe ohatran'ny karazana fahafahana indrindra iankinana ary hitantsika moa tamin'ny andro hatramin'izay tamin'ny foronan'ny vehivavy Rema fa isan'ny vehivavy hoe nampita soatoavina zany zareo tao anatin'ny fiarahamonina. Izay zavatra izay dia teo amoa mbola ny telefona hoe na ny fitiavana ary mbola mila angatana amin'Andriamanitra ary mbola mila ianarana hoe ahoana kely mitindray amin'izao taona 2024 zao satria efa niova avokoa ny tontolo iainana ary indrindra lasa misy zavatra tapaka zany tao amin'ny fampitana izay soatoavina izay ka maministry ny kolotsaina sy ny vakoka aloha dia na dia ny fahitana fotsiny ary an'ireo le ataoko hoe ary voapita ao anatin'ny asa tanana malagasy ao ihany koa zany ireo olona mikarakara ny vakoka izay miara-miasa amin'ny vehivavy Rema teto ary indrindra ny fahatsapana zany hoe raha tsy mahatsiahy ny omaly dia tsy afaka miampita ny rapitsy tao anatin'ilay ataoko hoe ady hevitra sy fanakalozan-kevitra zany misy momba ny ady momba ny herisetra maromaro fa mampatsiahy foana zany hoe ilay fanajana nomaly ilay olona lehibe izay nanao zavatra teto amin'ny firenena dia ahafahantsika koa zany mandrasarasa mora kokoa hoe dia ahoana raha ny jery evantsika no avy.